Fampafatarana kosary avy amin'ny peondimy nandritra ny fisarihana ny lalao peondimy ny alarobia alina lasa teo no nisy ny bata ny jackpot goavambe nahita ny isa dimy marina ity tsara vindana iray ity izay mipetraka any Diego ary ny bata ho azy rery ny 10 tapitrisa ariary avy hatrany nanomboka ny volana desambra teo moa dia efa nizara mihoatra ny efatralina sy roa hetsy sy 510 sy 100 tapitrisa ariary ny loterie malagasy tamin'ny lalao peondimy sy ny karatra kikisana izay tsy mitsaha-mitombo ireo olona itsikiny vintana isan'andro dia 10 tapitrisa ariary no sarina mandritra ny fisarihana ny lalao peondimy ho an'izay mahita ny isa dimy marina. Nanokatra ny maso ivoa ny vaovao etsy amin'ny Eden Galerie Akorondrano kosa ny banky BMOI omaly ny fampiroboroboana ny fikirakirana arabola indrindra ho an'ireo orinasa eto Antananarivo no antom-pisiny ity maso ivoa vaovao any banky BMOI ity fanadihadianary. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly alina ny maso ivoa faharoa misahana amin'ny mpanjifa avolenta na ny agence prestige eo anivon'ny banque BMOI. Ity maso ivoa napetraka ao amin'ny Eden Galerie Akorondrano ity no voasokajy ho faraka 12 eto Madagasikara raha ho an'ity banque ity manokana. Nanamafy Andriamatoa Nainandriatsitoaina filohan'ny filakevim-pitantanan'ny BMOI fa tafiditra indrindra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sehatra arabola ary fanomezana hatrany ny fahafapo an'ny mpanjifa no antom-pisian'izao maso ivoa vaovao izao. Tao anatin'ny herintaona sy tapany tokoa dia nikasa nitondra fanovana amin'ny banque BMOI araka ny hetaheta amin'ny mpanjifa amin'ny banque sy ny mpitantana azy. Ho an'Andriamatoa Alain Ripert, tale général banque BMOI, dia mirary tokoa izy nisian'ny fahamarinana toerana arabola sy ara-politika eto Madagasikara mba hampiroborobo ny fampandrosoana sy fampiasam-bola eto amintsika. No marihany tamin'izany fa 5,700 mpanjifa mahazo tombotsoa amin'ny fampindramam-bola ao aminy dia orinasa avokoa. 5,700 mpanjifa kosa dia olon-tsotra ary hoezahan'ny banque BMOI ny amin'ny fialarana izany tombotsoa izany ho an'ny olon-tsotra. Mikasa ny hanokatra maso ivoa vaovao ao Nosbe sy ny Tanjombato ny banque BMOI mandritra ny taona 13 sy 4 sy 4 arivo.